Mbola tononina aminareo fiangonana indray ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Ary dia ny fanahy masina ny hiaraka amintsika ao anatin'izao fotoana ny afatr'Andriamanitra izao. Ny Luka toko faharoa andininy fahaenina amby telopolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Filazantsara araka ny Luka toko faharoa andininy fahaenina amby telopolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Efa novakiny ny mpiara-miasa teo ary dia hanaraka ny afatr'Andriamanitra avy amin'izany isika ry havana. Ny Luka toko faharoa dia milaza indrindra ny zava-niseho nanodidina ny fahaterahana sy ny fahazazan'i Jesosy Kristy. Raha manamarika isika dia hatreo amin'ny faharoa ambin'ny folon'ny taonany. Hitantsika izany eo amin'ny andininy fahasivy amby telopolo hatramin'ny farany. Jesosy teraka hatramin'ny faharoa ambin'ny folon'ny taonany no ambara ao amin'ny filazantsara ka ny Luka toko faharoa. Izao voalahatra manonantsika izao ry havana dia manambara ny amin'ilay mpaminany vavy rehefa nandre ary nandray ny fanambarany Simeona ny amin'ny Jesosy dia resy lahatra ary nandray an'i Jesosy nankalaza ny tory an'i Jesosy. Iana mpaminany vavy ny soratra masina. Voalaza eo ny tetiara ny zanaky Fanuela avy amin'ny fireneny Asera. Firenena ao amin'ny fokony Manase izay anisan'ny atao hoe anjorom-bala madinika no nipoirany ity mpaminany ana ity. Fa izy dia naharitra tamin'ny fivavahana sy ny fifadikanana. Rehefa nandre ny fanambarany Simeona izy dia resy lahatra ary tsy nijanona teo amin'ny faharesen-dahatra ihany fa tonga nilazany Jesosy tamin'izay mpiara-monina taminy tany Jerosalema. Avaozy ny fanompony ny fiangonana. Fiangonana manavao ny fanompony dia velohany fiangonana maharitra ny fivavahana. Manavao ny fanompona maharitra ny fivavahana. Ny faharoa manavao ny fanompona mandray an'i Jesosy ary ny fahatelo manavao ny fanompona milaza an'i Jesosy. Fiangonana manavao ny fanompona maharitra amin'ny fivavahana. Rehefa manaraka tsara ny filazana momba ny ana isika ry havana eo amin'ny andininy fahafito amby telopolo ankoatran'izay voalaza eo amin'ny andininy fahaenina amby telopolo dia ambarany ao fa ity vehivavy ity dia efa mpitondra tena. 7 taona fotsiny izy ny nanambady dia nitondra tena nandritra ny 420 taona izy ary tena naharitra tamin'ny fifadikanana sy ny fivavahana. Voalaza hoe efa antim-panahy tokoa izy nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taoriany na Virjiny azy. Raha ny taona fampankarana ny zazavavy tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia manodidina ny 12 taona eo. Aza maimaika aloha ry tanora, aika zaza tsy ampy taona zany afaka manambady. Zany ny fiarahamonina jiosy. Raha atao zany ny kajikajy 12 taona ihany nampakarina 7 taona taorian'izay izy maty ny vadiny. 4 taona izy zany maty vady 20 taona ary 420 taona izy nitoetra ho mpitondra tena manano tena.
mieritreritritsika amin'izany fa izany vehivavy zany mbola nahavita raha atao zany kajikajy 9 taona eo izy 10 taona izy napakarina 7 taona izy tao amin'ny fanambadiana 4 taona izy manamtena 9 taona teo zany vehivavy atao hoe any zany fa naharitra izy tamin'ny fifadikanana sy nivavaka teo ankianjan'ny tempoly maharitra amin'ny fivavahana ny fiangonana miavao amin'ny fanompoana teo amin'ny jiosy ny fifadikanana dia natao nampianarin'ny fariseo indroa isan-kerinandro dia ny latsinainy sy alakamisy everina hoe tamin'izany no niakanidina avy any amin'ny tendrombory Sinay Mosesy mariana amin'ny fifadikanana zany ny fanompo-pivavahana ao amin'ny tempoly dia isan'andro amin'ny 7 ora sy amin'ny 3 ora tolakandro zany ny fiainan'ny jiosy fa ihana andro manalina mandrakariva dia tao amin'ny tempoly ny fiainany mifadianina sy maharitra ny fivavahana amin'ny taonany efa tena zokiolona mba tsy ilazana hoe ao amin'ny fahanterana mbola mahavita mifadianina mbola mahavita mihoatra noho ny rehetra hivavaka ao amin'ny tempoly ry havana malala ny antsika indray mandeha isan-kerinandro efa fampitadiavana ny fotoana liditra amin'ny 9 sa liditra amin'ny 10 ny sasany isak'izay mahatsiaro zay vo andeha hivavaka ay mo alahady androany ny hafa rehefa tsisy atao manontany ny fandaharam-potoana tokony atao alahady aloha ay tsisy ndao ary hivavaka zandrina fandaharam-potoana ny fivavahana fiangonana tsy anantenana fiavaozana amin'ny fanompony zany ry havana ary rehefa miteny hoe fivadikanana sy ilay taonan'ilay vehivavy antitra dia tena miantso fifehezan-teny izany atao hoe faharetana amin'ny fivavahana fifehezan-teny 20 taona matyvady zany dia hoy ny fianakaviana mbola tanora retsindria fa ihany tsy nieritreritra zay hoe andeha hiverina anambady indray aiza ho aiza ny fifehezan-tena antsika tanora 20 taona vehivavy mpitondra teny ahoana ny fahavononantsika n'izany hoe iaina ao anatin'ny vavaka miaraka amin'ny fifehezan-tena fa izany no fiangonana afaka anantenana fiavaozana amin'ny fanompoana fiangonana maharitra amin'ny fivavahana fifadikanana manana fifehezan-tena ary tia vavaka ny mamrery havana dia ireo mpanompon'Andriamanitra izay atao hoe mitoka-monina atao amin'ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara manoka tena amin'ny vavaka sy ny fanompoana ny hafa masera FJKM ndray maka raha namangy azy ireo nanatrika ny fotoam-bavaka intelo izy mivavaka fotoam-bavaka iraisany isan'andro ny maraina be ny atoandro ny tataovonana ary ariva manomboka amin'ny 5 ora niditra tamin'ilay fiaraha-mivavaka amin'ny 5 ora akory ny atairako fa tafiditra ao anatin'ny atom-bavaky ny masera ireo olona mody ka manao mele amin'ny fitateram-bahoaka mivavaka izay Andriamanitra ho an'ireo mamonjy fodiana ka mifandrombaka fitaterana izany aditsika andavanandro zany ataon'izy ireo antom-bavaka efa nisy natsiaro zany ve sika tamin'ny vavaka natsitotsika fa nyzanatsika avy any amin'ny université na avy any amin'ny lycée mitady bus hodiana mety tsy taditsika akory ny vavaka ho azy
fa ireto sokajin'olona manana fanompona manokana amin'ny vavaka sy ny fanompona ny hafa dia izany ny fiainany. Miavao amin'ny fanompona ny fiangonana taomina mba haritra amin'ny fivavahana ao anatin'ny fifehezan-tena. Raha mbola tsy naharitra tamin'ny fivavahana ianao, tsy mbola niaina amin'izany atao hoe fifehezan-tena eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra, avaozy ny fiainam-panahinao. Eny mibebata amin'izay tsy fahaizanao mifetena nanarananao fo tamin'ny filana samihafa. Eny mibeba amin'izay nanadinonao ny fotoana ivavahana izay iombonana aty amin'ny fiangonana tahaka izao, ary izay manokana ao amin'ny efitranonao mangingina na koa iraisana any amin'ny isa-tokantrano. Raha tena te hiavao amin'ny fanompona ny tsirairay na ny fiangonana, dia tsy maintsy hanana fiainam-bavaka sy fifehezan-tena ao anatin'ny faharetan'izy. Fiangonana miavao manana fifehezan-tena sy mahery amin'ny vavaka. Fiangonana miavao amin'ny fanompona dia fiangonana mandray an'i Jesoa. Eo amin'ny andininy 9:30 ry havana dia misy zavatra anankiroa nataony Iana. Ny voalohany, nisaotra an'Andriamanitra izy. No niditra tamin'izany ora izany izy dia nisaotra an'Andriamanitra. Ny voambolana hoe nisaotra an'Andriamanitra dia midikako hoe nidera an'Andriamanitra, nanaiky an'Andriamanitra, resy lahatra ny amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy nambaran'i Simeona no tena tondrony eto. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ao amin'ny jaonina toko 7 dinidinika mitantara ny amin'ny Nikodemosy sy Jesoa, fionana ny taoman'i Jesoa a Nikodemosy ilay fariseo mba hateraka indray. Ny hateraka indray ao amin'ny jaonina toko 1 dia izay nandray an'i Jesoa. Iana ry havana dia resy lahatra, nandray ny fanambaran'i Simeona ary nandray an'i Jesoa, nankalaza an'Andriamanitra. Ao amin'ny soratra masina, tena niavao tamin'ny fanompona i Saoly rehefa nandalo ny lalan'i Damaskosy no vanginy Jesoa, navaoziny Jesoa, ilay mpanenjika ny fivavahana kristianina nanjary mpitory any Kristy. Izany ny fiainan'ny olona nandray an'i Jesoa. Nandalo ilay fiovam-penitra teo amin'ny fiainana, tena niova, niavao, ary miova amin'ny fanompony. Ny fanompony Paoly nanenjika ny kristianina, na tena mpivavaka jiosy na fanafo azy izy, izay ny fanompony. Fa rehefa niaona tamin'ny tompo izy dia niova, niavao, mandray an'i Jesoa, ateraka indray, tonga zanak'Andriamanitra miavao. Tena toy ny zaza voateraka, olona vaovao. Tsy misy fivoarana indraindray ny fiainan'ny fiangonana ry havana, satria tsy tonga teo amin'ny fandraisana an'i Jesoa ny mpivavaka. Tsy misy fiavaozana ny fanompoko sy ny fanomponao, satria tsy mbola nandalo ny lalan'i Damaskosy tahaka ny Paoly izasianao. Mbola tsy nandray ny famanginy Jesoa ilay nanova tanteraka. Ny fiainako na ny fiainanao ianao. Tsisy anantenana fiavaozana raha tsy nandray an'i Jesoa ianao. Indraindray mampalahelo ny filazan'ny olona izay nivoaka ny fiangonana ka nankany amin'ireo karazana vondron'olona mivavaka mikirakira ny Baiboly, miteny izy manao hoe ao amin'io fiangonana io tsy misy Jesoa. Fa ny marina dia izao, tato amin'ny fiangonana tahaka antsika izy, natany amin'izay fiangonana lazainy toy izany, dia tsy nandre ny soratra masina
nananampitsofina tamin'ny toriteny ary tsy nandray an'i Jesosy. Ihana raha vao nandre dia nandray resy lahatra ka nanaiky. Ny fiangonana azo antenaina iavao mifanompoana dia fiangonana efa nandalo ny fahaterahana indray. Efa nandray an'i Jesosy tonga zanak'Andriamanitra. Nandray ny toriteny ary nandray dia nankalaza an'Andriamanitra. Anio koa ry havana ampaherezina isika. Raha efa nandray an'i Jesosy ianao dia avaozindray ny fandraisanao an'i Jesosy mba hiavao ny fanomponao. Raha mbola tsy tonga tamin'ny fandraisana an'i Jesosy ianao dia ilay soratra masina fitaomana fampahereza aminao hoe indro ankehitriny ny andro fahamonjena. Fotoana izao hiavaozanao amin'ny fiainanao ho toy ny zaza voateraka. Izay rehetra nandray an'i Jesosy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny fahatelo, fiangonana miavao mifanompoana dia fiangonana mitory an'i Jesosy. Io ilay nataony Ana voalaza ato amin'ny 5:7, nataony tao aorianany nisaorany an'Andriamanitra, nilaza azy tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana tao Jerosalema i Ana. Ny voambolana koa dia milaza hoe nampiasa ny lelany. Vehivavy lehibe nampiasa ny lelany hanambara ny amin'i Jesosy amin'izay rehetra niandry ny fanavotana. Nilaza tamin'ny fomba rehetra ny amin'i Jesosy, ny tantara ny amin'i Jesosy. Izany dia voabango ao anatin'ny voambolana hoe nilaza avokoa. Nampiasa ny lelany, nilaza tamin'ny fomba rehetra, ny tantara ny amin'i Jesosy. Ny hoe Jerosalema dia tsy milaza ny renivohitra ihany fa manambara ilay firenen'i Joda manontolo. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, isika dia faly rehefa mandrena ilazana indray ampatsivina ny teny manao hoe Jehova mitahy anao raha miditra sy mivoaka. Fahadintsika fa ny tompo dia tahaka ny mamoaka antsika ny fiangonana ary mampomba ny fanirahana hoe mandehana mitoriany filazantsara. Adintsika ilay teny averimberina mazana hoe mandehana mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Miditra sy mivoaka amin'ny fiangonana toa hitady fitahiana ihany isika, izay tsy diso, saingy tsy ampy. Fa raha miditra sy mivoaka ny fiangonana isika ry havana, rehefa nandreka resy lahatra nanaiky an'i Jesosy miandry antsika ny fitoriana ny filazantsara. Ampiasainao amin'inona ny lelanao. Isika vehivavy dia malaza tia resaka. Be tatasika. Voambolana inona kosa. Fa ity vehivavy ity fianarana ho antsika. Vehivavy lehibe nafolaka ny lelany tsy teny afa-tsy filazantsara, nanambara ny amin'ny Jesosy. Avaozy ny fanompoana. Ampiasao ny lelanao hanambarana an'i Jesosy. Lazao amin'ny fomba rehetra, tantarao amin'ny manodidina anao, akaiky na lavitra naiza ny amin'i Jesosy. Izany ny fiavaozana amin'ny fanompoana ry havana. Ampirisihana ianao, avaozany fanompoanao, ambarao amin'izay rehetra hitanao sy amin'ny fomba rehetra fantatrao arak'izay azonao atao ny famonjena. Fitinina ry havana anankitelo. Fiangonana manavao ny fanompony, fiangonana manana fifehezantena sy maharitra mivavaka. Fiangonana manavao ny fanompony, fiangonana mandray sy manavao ny fandraisany an'i Jesosy. Fiangonana manavao ny fanompoana, mitory an'i Jesosy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.